isika iaino ny sitrapon'Andriamanitra. Manana ny didiny tokony ho avyntsika tompony, manana ny tsika tokony tanemantsika izy, fa zay tsy azy dia mitandrina ny didiny. Ampahana amin'izany ny hita amin'ny Kolosianina 3:7 manomboka amin'ny andininy 8. Hoy ny apôstôly Maty, vonohy ny momba amin'ny tenanareo etỳ an-tany, dia fijangajangana fahalotona fireta-po fanirinon-dratsy fieremana dia fanompoan-tsampy izany. Fa izany zavatra izany mahatonga n'Andriamanitra ho tezitra amin'ny zanaky ny tsy fanarahana sy ny fiodina rehetra io. Izany nalehanareo fahiny velona tamin'izany koa ianareo, fa ankehitriny aok'izay esory koa izao rehetra izao, dia fahatezerina fiafina fonina nolopo fiteninandratsy teny mahamenitra amin'ny vavanareo. Aza mifandainga ianareo fa efa narianareo ny toetra taloha mba amin'ny asany, fa efa nitafiana toetra vaovao ianareo zay avaozina amin'ny fahalana tsara araka ny endrika izay nahary azy. Amen. Sambatra ny mahitsidalana zay manderika ny lalana Jehova, sambatra zay mitanina ny teny vavolombelona amin'ny azy rehetra. Amen. Tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, dia isika ifona anetry tena hanaraka izao vavaka izao. Tompo, velona amin'ny Kristy izahay, maty ny fahotanay, miantona tamin'ny azy fijaliana ny hotanay miaraka amin'ny ozona rehetra. Indrisy anefa tompony, misy tsy maty tsara ny ota, ka asainao vonona nefa tsy maty. Misy fahalotona, fijangajangana, zavatra maro samihafa mipipoitra mitamberina amin'ny fiainanay, ny fitiavan-tena, ny fitiavam-bola, ny zavatra maro zay mahatonga anay mitovy loko ihany amin'ny tsipino, mitovy loko ihany amin'izao tontolo izao. Mamindrafy fononay, mamela mielokay, avaozy izay mba hitoerany fanahinao. Zaho madivitra fa kely karidovy ny fonay mba fahotana, satria raha mitsara ianao kanay ianao dia miloko izahay, raha mijery ianao izahay dia tezitra aminay ny tarenao na mitabanao. Noho ny amin'ny Kristy tompo aniva, fa tsy manana inona izahay dia mangataka izany famotampony izany izay. Ho loarana inatrehanao mivavaka mangina ny fahotanay, fa tsy mba hampinonay, fa zay manafina ny fahotamy tsy mba hampinona ianao, fa zay mitsotra mahafoy azy kosa dia ho tahinao, ka ino no vavakay. Mbo eno izay miantso anao, mba eno no vavakay mitalao, ny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ririhany. Amen.
anao ny tompo arobinao fonina mindrafo aminao izy mitsangana indray ny teny somafaly mba hamafana ny fahotana. Hoy soratra masina tany lavitra tany sehon'i Jehova tamboka ny lazany hoe fitiavana mandrakizay ny tiavaka anao ary zany nampaharetako famindrampo anao ho tanteraha tokoa ny fanasitranana anao eny hositraniko ianao ary omeko anao ny fiadana sy fahamarinana ampodiko ianao ho dioviko ianao afaka amin'ny heliko rehetra ary avelako ny fahotana. Noho izany ary havana dia voavela sy voafafako ny fahotanareo ny aminaran'ilay efa tiantsika ka midera amin'ny tompo ianareo. Ninaitrany amin'ny amo indrindra ho an'Andriamanitra oety fivaliana isika ny amin'ny famelan-keloka ny raisitsika iderahantsika ny tompo amin'izany famelan-keloka izany manantsika amin'ny fankalazana ny tenin'Andriamanitra ny hira voalahatra mandra-piavy ny tompo mivavahana. Ny fotoana izay mankitsika ny soratra masina nivaky teny voalohany dia hitantsika ao amin'ny Jeremia toko fahatelo amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fahasivy. Ary tonga fanorota amin'ny Jeremia ny tenin'i Jehova raha mbola voazona teo ankianjan'ny trano ny fiambenana ihany izy nanao hoe izao ny lazain'i Jehova mpanao izany dia Jehova izay namorona izany mba hampitoetra azy. Jehova no anarana, antsoy aho dia ho valiako ianao, ka misehoko ny zavatra lehibe sy sapatarina izay tsy fantatrao. Fa izao ny lazain'i Jehova Andriamanitra ny Israely, ny amin'ny tranony amin'ity tanàna ity, sy amin'ny lapa ny mpanjaka ny Joda.
izay noravana noho ny tovantany sy ny sabatra raha mandrosy adiny amin'ny kaldiana izy ka mameno ny tranony amin'ny fatin'olona izay nivonoky tamin'ny fahateserako sy ny fahavinirako sady nanafenako ny tavako amin'ity tanàna ity noho ny faharatsiana rehetra dia indro ho tanterahako tokoa ny fanasitranana azy eny hositraniko izy ary asehoko ny amin'ny hareny fiadanana sy ny fahamarinana asehoko aminy ny hareny fiadanana sy fahamarinana ary ny Joda sy ny Israely dia ampodiko avy amin'ny fahababona ka ahorika ho toy ny taloha izy ary hodoviko ho afaka ny amin'ny heliny rehetra izy izay nanontany tamiko ka avelako ny heliny rehetra izay nanontany sy ny hodinany tamiko ary ho anarany mahafaly ahy izany sady hodera sy voninahitra ho an'ny firenena rehetra ambonin'ny tany izay andresy ny soa rehetra ataoko aminy dia atahotra sy angofotra izy noho ny soa rehetra sy noho ny fiadanana rehetra izay ataoko aminy. Izany dia vitantsika eo amin'ny Efesiana toko faha-efatra andininy faha-fito ka hatsaratra hatramin'ny andininy faha-efatra. Efesiana toko faha-efatra andininy faha-fito ka hatsaratra hatramin'ny andininy faha-efatra. Rehefa hita dia izaho hamaky azy amin'ny anaran'ny Tompo. Koa izao no lazaiko sady ambarako ao amin'ny Tompo ny tsy mba handehananareo intsony tahaka ny fandehanan'ny jentilisa amin'ny fahafoanany sainy fa efa tonga maisaina sy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ny anatiny noho ny hamafy mifony dia olona tsy mahalala enatra intsony ka nanolo tena ho amin'ny fijejojejoana anao izay fahalitoana rehetra amin'ny fieremana fa ianareo kosa tsy mba toy izany noho ny anaranareo an Kristy raha izy tokoa ny renareo ka tao aminy nampianarana anareo araka ny fahamarinana izay ao amin'ny Jesosy mba hialanareo ny toetranareo taloha araka ny fitondrantenanareo fahiny izay mihasimba araka ny filan'ny vitaka fa mba ho avoazina kosa ianareo amin'ny fanahin'ny sainareo ary mba ho tafiana toetra vaovao izay niforonina araka n'Andriamanitra amin'ny fahitsiana sy ny fahamasinana momba ny fahamarinana. Andeha eo am-pitsanganana ny hitsenantsika amin'ny filazantsara araka Mateo toko fahasivy raisina amin'ny fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Mateo toko fahasivy raisina amin'ny andininy fahasivy ka hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo. Vakiana amin'ny anaran'ny Tompo. Ary noho ny ala teo Jesosy dia nahita lehilahy atao hoe Mateo nipetraka teo am-pamoriketra ka hoy izy taminy, andeha anaraka ahy, dia nitsangana Mateo ka nanaraka azy. Ary raha nipetraka nihinana tao an-trano izy, indreo nisy mpanota sy mpamorietra maro tonga ka niara mipetraka tamin'i Jesosy mba mimpianany. Ary ny fariseo raha nahita izany dia niteny tamin'ny mpianatra hoe, nahoana kosa ny mpampianatra anareo no miaraka homana amin'ny mpamorietra sy ny mpanota. Ary raha nahare izany Jesosy dia nanao hoe, tsy ny finaritra mila mpanao fanafody fa ny marary, fa mandehana ka mianara izay hevitry ny teny hoe, famindrapo ny sitrako fa tsy fanatraladradraha, fa tsy tonga hiantsony marinao fa mpanota. Ray masonao manamasinana amin'ny fahamarinana, tenao fahamarinana. Andriamanitra tomponay, misaotranao izay fanotantanao sy novininao tonga izao manjary ny fiangonanao masy sy zava-mahadylanitra. Tompo, novakiana taminay teo teninao ka
ka ankehitriny no toriana aminay izany dia anao anie ampitoetra fa nanao masina ao anaty mpanomponao izay voatendrinao hitondra ny hafatra ao ka tsisy voambarany afa-tsy izay sitrakao. Izahay mpiainy tsirairay ihany koa dia miantrao fa nanao masina ka tsisy orenay tompo hafa-tsy ny hafatra izay ambarany mpanomponao dia mba ho andray izany ampinono izahay toetra omponay hoentinay mamakivaky ny fiainanay. Angatanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy izany zavatra izany. Misaotra tompo. Amen. Ho aminao izay malalan'Andriamanitra sady voantso ny masina, ho aminao ny fahasoavana mba ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompontsika. Efesianina 4:4. Efesio dia tanàna lehibe amin'ny tany tapahan'ny Romanina nefa miteny Grika. Anatiny isan'ny fiangonana 7 tany Azia Minor na Asia Mineura zany Efesosy. Lahatra amin'ny Gamosy, Tiatira, Laodikia izany Efesosy zany. Nampalaza ny Efesosy ny fisiany Andriamanitra Diana na Artemisy. Artemisy ny tena anarany amin'ny Grika, fa Diana zany anarany napetraky ny Romana ray amin'ireo. Tao nisy ny tempoly Artemisy na Diana no izany. Io zany tempoly tsara indrindra tetỳ an-tany. Zay natonga azy tafiditra anaty 7 merveilles du monde. Tsara, lafo vidy, misy volamena sy sisa izany tempoly zany. Ary ny fidiram-bola ny mpanefy tamin'izany fotoana izany dia manao sary ny tempoly dia midy manerina izao tontolo izao. Resaka vola be mihitsy io. Tany Paul rehefa nitory filazantsara dia voatora bato satria niena ny kiliany zay lampivarotra ny teny sary ny tempoly io. Saika maty mihitsy Paul tamy. Kanefa na zany ary Paul dia nipetraka taona tao Efesosy. Efesosy zany elakelaky ny Turkisy Syria ankehitriny zany Efesosy zany fa efa tsy izay tsony ny anaran'ny tanàna. Dia izay le fiangonana tao Efesosy misy fiangonana kristianina tao. Zay ny zava-misy ara-piarahamonina. Ny kristianina tao dia kristianina gentilisa. Misy karazany telo manko le kristianina tamin'ny lany voalohany, fotoana voalohany. Misy kristianina jiosy zay tarito Petera mipetraka any Jerusalema, Galilea. Misy kristianina helenista zany hoe kristianina jiosy miteny Grika. Grika dikany hoe Helène na Helenes. Dia misy ny kristianina gentilisa izay olona tsy jiosy, mety Romanina, mety Grika, mety Etiopiana, fa zareo zany tsy avy amin'ny jiosy. Ka ny kristianina tao Efesosy zany ny ankamaroany zany dia kristianina gentilisa. Ireo no resahan'ny Paul. Resahan'ny Paul hoe nareo nampianary ny Kristy. Ny hoe hevitritsika dia hoe kristianina miverina amin'ny fahamarinana. Ianareo Paul apôstôly efa nitoriana ny filazantsara, nandre ny filazantsara, nampianarina tao amin'ny Kristy ka miverina amin'ny fahamarinana. Dia vakiitsika ny Efesianina 4:20 sy ny 1:20. Andininy 20 sy ny 1:20 vakiitsika. Fa ianareo dia tsy mba toy izao amin'ny anaranareo ny Kristy. Raha izy tokoa ny renareo ka atao aminy nampianarina anareo araka ny fahamarinana izay ho amin'ny Jesosy. Fampianarina ny resaka eto, didasko amin'ny teny Grika na zay hoe didaktika.
Ianareo olona nampianarin'ny Kristy, nianatra tamin'ny Kristy. O Paoly apôstôly raha tena izy marina mitoriana taminareo ry mpiangona ao Efesosy. Ka ianareo efa tafaverina amin'ny fiarahamonina, averina amin'ny fiarahamonina, averina amin'ny fiarahamonina araka an'Andriamanitra. Zany hoe miverina amin'ny fahamarinana ao amin'ny Jesosy. Zavatra roa zany no afatry Paoly ho an'ny kristianina miverina amin'ny fahamarinana. Ny voalohany dia mianatra amin'ny Kristy ka miala amin'ny ratsy. Ilay anarana io, mianatra amin'ny Kristy ka miala amin'ny ratsy. Dia vakitsika ny 7:70 hatramin'ny 7:70. Milaza le zavatra tokony nialany reto kristianina tao Efesosy reto. Vakitsika amin'ny ran'ny Tompo. Koa izao no lazaiko sady ambarako amin'ny Tompo. Ny tsy mba andehananareo amin'ny fahafoanana sy saina. Fa efa tonga maizy. Tsy hainy izy oloko azy amin'ny fiainan'Andriamanitra ireny noho ny tsy fahalalana ao anaty, noho ny amafy ny fony. Dia olona tsy mahalala endrika intsony ka manolo tena amin'ny fijejojoana hanao izay fahalitoana rehetra amin'ny fiarima. O Paoly apôstôly, zao no lazaiko, zao no ambarako, zao no ampianarako, ianareo nampianarin'ny Kristy ka miala amin'ny ratsy. Ka mba tsy handananareo intsony, zany hoe nisy zavatra efa nialana tao. Zay no dikany teny hoe intsony. Ny fandehanana dia midika mandrakariva fitondrantena. Tsy handananareo intsony tahaka ny fandeha amin'ny jentilisa. Ireo jentilisa mbola tsy kristianinareo, Paoly tsy tokony tovy amin'ireo ianareo. Fa tokony efa misy zavatra nialanareo. Fa ireo izy mbola maizin'tsaina. Tafasaraka amin'ny fiainana araka an'Andriamanitra. Alieneo ny fiteny. Na extraterrestre zareo raha voaraha momba an'Andriamanitra ny resahana. Tsy fantany sady tsy azony zany. Ka ny vetaveta ny